Fanomeravantsika rehetra manomboka manao essai ana YouTube direct zao a, dia manomboka androany manomboka rapitso dia misy direct YouTube ny fandaharatsika. Ka raha ohatra hitanareo tia émission ty zany a, dia afaka jerena direct amin'ny YouTube Fleury Rakotomalala amin'ny alalan'le compte Fleury Rakotomalala anankiray. Izay fotsiny igny fa dia hitantsika ny rapitso ahoana no tena fandehany. Misaotra betsaka tompoko mandram-peona daholo a, tenin'Andriamanitra ao. Raso andefa hira hoe raha mandeha ka raisin'le izy, azafady a. Enara andra-peo anary a, zero madolo.